kamera itu dia bakar. Apa cone Fantalina? Resaka mazava ho azy fa misy fitranam-pajakana amin'izoro eto dia mametraka ny asa rehetra ho ampianakarin'Andriamanitra natio fa mijoro fitranam-pajakana ary ny asa fa isika kosa misy izay tenin'Andriamanitra sambo Pastera hita ty ndray anao androany inona anao azambara? Mahafinaritra satria miray saina ny fiangonana, miray fo, miray hevitra, miray fitiavana. Zay koa nandrasana eto amin'ny firenena mba iraisan'ny vahoaka malagasy saina, hevitra, foa sy fitiavana mba hifanomimetana namonjy ty firenena malagasy ty fa tsy vitan'olon-drera izy ty, tsy vitan'ny fiangonana raiky io izy ty. N'Andriamanitra nisy zao fotoan-dehibe teto zao ndray mba naseho amin'izao tontolo zao fa afaka miaraka tsara ny vahoaka kristianina na inona fiangonana misy azy na inona fiangonana misy azy. Saotra. Maiola mpanorona ny fiangonana apokalipsy maneran-tany mironzao. Tahaka an'izany koa pasteur Amrala, pasteur Adolphe, adiniko nareo Presley tonga manotsina izao février lehibe izao. Voalohany teninay tompokoa dia voninahitra averina amin'Andriamanitra ireriana. Nazo fanasana tokoa ny tena anatsika zao février izao. Ary ambarako eto anatinareo fiangonana fa tsy fanasana tsoky izany
fa fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ary nahatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra eto miaraka aminareo fanadratana azy. Zavatra tiako ambara, maro moa ny olona miteny manaratsy ny fiangonana fa solombavambahoaka tsotra ny tena, fa ny question'ny Assemblée nationale ny tena, ary fefa vice-président Assemblée nationale ary tain'Andriamanitra lasa président Assemblée nationale amin'izao fotoana izao. Fa ny zavatra tiako ampahafantarina ny malagasy rehetra momba ny fiangonana izay antsoina hoe secte, ny tenako mihitsy nanatsika tao Mahamasina ary manatsika eto Androany. Tsy haiko aloha ny filazan'ny sasany, fa ny zavatra azoko ambara dia mijoro vavolombelona eto aho fa mahatsapa ny fanatsihan'Andriamanitra. Ka na antsoina secte na tsy antsoina secte, fa na tany Mahamasina na teto amin'ny Coliseum dia zavatra tsapako misy ny fanatsihan'Andriamanitra. Amaranako ny tena dia tena mahatsapa tokoa izahay pastora, izahay mpitondra fanjakana, fa tena tsy vita ny asa raha tsisy vavaka avy amin'ny fiangonana. Ary iny fanentanana nataony filohan'ny fanavaozana iny ny vavahana ho an'ny firenena dia tena tsy tapon'Andriamanitra, ary eto aho dia nitondra fialantsiny ho an'ny président satria nandeha nakany atsimo izy tamin'ny resaka filongoa izay atao, fihavanana, fankatiavana izay atao any. Fa iny afatra napetran'iny dia mbola mipetsaka hoe raha mbola misy ihany ny kristiana ka hijoro hivavaka ao amin'ity firenena ity dia eo koa ny fitondram-panjakana. Aza misalasala ianareo manasanay fa ho tonga izahay amin'ny fivoriana rehetra. Koa satria fantatro hoe misy mpampian'Andriamanitra maro avy any ivelany, avy any amin'ny manerana ny nosy tongeto, ary nisy ny fandaniana natao dia amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana pastora misy vola 100 millions de francs mba hikarakarana reo amin'ny fahasahiranana azy natao rehetra, natato amin'ny Coliseum na nandritra ny séminaire izay natao. Ity fiangonana vaony ity ilay ataon'Andriamanitra nazava ity firenena ity. Ary ataon'Andriamanitra hanasitrana ity firenena ity ary minao fa amin'ny alalan'ity fiangonana ity dia hitenitsika ndraiky andro any fa maro ny malagasy ho tonga ny makasitraka ny ray aman-dreny sy teny Andriana Solonetitsika rehetra, tsy maintsy hoendalana izy itsika ahitana tandremo fa sao dia makany ananiny ianao
fa any no itoboin'ny Siriana ary ny mpanjakan'ny Israely nameraka tamin'izay nolazay ny lehilan'Andriamanitra taminy izay nananarany azy ka nampiambina tany tsy indray mandeha na idiny dia sositra indrindra ny fony mpanjakan'ny Siria no izany zavatra izany koa miantso ny mpanompony izy ary nanao taminy hoe tsy ambaranareo amiko va izay eto amintsika momba ny mpanjakan'ny Israely ary hoy ny mpanompony anankiray taminy tsy misy ry mpanjaka tompoko fa Elisapamany ao amin'ny Israely ihany no nilaza mpanjakan'ny Israely ka na dia izay lazainao amin'ny tranonao fandrinao azy dia fatany ary hoy ny mpanjaka andeha zaho izay toerany anirahako sambotra azy ary holazaina taminy hoe indra hodotana Elisa. Amen. Izahay rehefa manao fanompoam-pivavahana iarany Madagasikara ka misy tondehibe zao dia tsy tapaka misy olo tena pasteur avy amin'ny vahoan'olo foana manatrika ireny fanompoam-pivavahana ataonay. Ari tamin'ny hery ny tombokanjany bare atao Mahamasina izy mivady mihitsy pasteur tena dia tonga nanatrika izany koa. Akasiraka pasteur. No zany dia zanak'Andriamanitra ny Baiboly zava-dehibe dia ny fitiavana. Karaha nanasanay isika vahoan'ny oloko miaraka amin'ny pasteur tena mivady dia tonga koa izay mivady. Tsy miara-nasa rehetra miaraka amintsika iny. Fa manokana satria pasteur Ertina dia nanefy tena izy tsy miara-dia aminy ary nambarana zany moa tamin'ny androany fa tsy naferiny hoe isan'ireo mpianatra voalohany ihany tamin'ireo pasteur manampianarana ny Epokalipsia izy sy mpiara-miasa aminy. Ary fifaliana ho azy satria tsy rano tena damosy gisa ny afaka nampitaina taminy fa dia namokatra tokoa zany pasteur zany maro fataon'Andriamanitra ndraiky raha ohatra ka tsy zara tany amin'ny pasteur Ertina dia tsy nisy koa tsika rehetrarehetra zao. Fa misaotra pasteur tsy navelanao velomaina ny afaka ny ten'Andriamanitra izay nampitaina taminao ka ny ahitana vokatao zao mba lehalea manokana koa hoe mamokatra vokan'Andriamanitra. Raha misy pasteur maromaro tahaka ny pasteur Ertina mahavita ohatra zao ataontsika zao tsy ela dia ho avy Jesosy Kristy. Haleluya! Arabaina manokana koa ny filohan'ny Assemblée nationale panina Andriamanitra sy teniny fandinasony miaraka amintsika eto. Rehefa niaraka taminay izy tamin'ny sabata herin'ny androany teny Mahamasina ary naseho fa matahotra an'Andriamanitra koa izy ary mivavaka amin'Andriamanitra zany rehefa zany tonga miaraka amintsika eto asiforakokana be sarotin'Andriamanitra ihany zany. Arak'izay dia nivavaka tsika ho an'ny firenentsika. Be dia be ny olona milaza hoe fivavahana ve nivoana ty fahasahiranana sy fantrano malagasy. Ny olona miteny an'izany dia olona tsy mino an'Andriamanitra, tsy mino ny herin'Andriamanitra, tsy mino ny fahagagana vitan'Andriamanitra, tsy mahay soratra masina koa ka tsy hifanomezantsika. Fa ny Baiboly dia milaza hoe sambatra ny firenena zay manana n'Andriamanitra ho Andriamanitra, zay manana ny Jehovahandriamanitra ho Andriamanitra. Ka itsika malagasy dia mivavaka ka ho hitatsika, ho hita ny vahoaka malagasy rehetra, ho hita n'izao tontolo zao fa tsy maninona velan'Andriamanitra anay farany zay mahandro tsika mba leo ny voninany fa tsy zanao anahaka zay tsika.
Olona hoe mahanta daholo mivavaka am'ireo, mahanta daholo mivavaka am'ireo. Raha mahandro zay amin'ny faritrahana fa manan-karena zay amin'ny finoanan Jesosy Kristy. Ka raha mivoly ny zanak'Andriamanitra dia koa ny devoly. Tahaka izany koa firenentsika malagasy ity dia efa tonga ny devoly mafy dia mafy mihitsy mba tsy ho tafavoaka. Fa hivavaka ho an'ny firenentsika ity tsika androany. Misy feom-basy tena matanjaka be zay a. Talaky ny koa fotsiny filazana zareo anazy. Zay vao tifitra an'izay tonga dia mipetaka fotsiny na telo arefatra tonga dia manidina dia miboaka. Zao ny fiboaka ny basy io. Riatatatatatatata! Ka zao ho tifiritsika daholo na dia voly mampaharitra antsika eto amin'ny firenena. Ho ataontsika mafy mihitsy zay feo rabasy zay mba havezitsika kely vetivety hoe ratatatatata! Avereny hoe azafady misy areo teny. Toeranao aloha tsy hoe ty toeran-tena. Raha, bezabomba nisy vera. Raha falenay aloha.